Tsy nanadiny mpiara-miasa aminy ihany koa ny ministry ny fambolena sy fampiroboroboana ny ambanivohitra Andriamatoa Roland Ravatomanga androany ka nizara nofokena amin'ny tampim-pihavanana tamin'ireo mpiasan'ny ministera izay sahany. Ohatran'ny fanohisan-taona dia tsy nanadin'ireo mpiara-miasa aminy ny ministry ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra Andriamatoa Ravatomanga Roland. Nanolotra nofokena amin'ny tampim-pihavanana ho azy ireo tokoa Andriamatoa minisitra anaovan'izy ireo fety Noely sambatra sy hanampiana azy ireo amin'ny fandanina amin'izao vanim-potoana saramanitra zao. Ary niezahako mihitsy nanditin'izay telo taona niarahantsika izay dia miezaka tato amin'ity ministera ity nanome lanja maha-olona ny olona be angamba natsapa fa nataoko vaindondra rano mihitsy ny nanatona akaiky dia akaiky anareo mpiasa rehetra. Misy maromaro vitsivitsy ary voatsela fa tamin'ny herinandro no niteny tamin'ny diary nanaitra somary nampalahelo kely ihany efa avy eo nahafaly ihany indray ingénieur rehefa 30 taona niasana tamin'ity ministera ity dia niteny raha nangataka fiaonana tamiko hoe samba ny Andriamatoa minisitra mba niditra Braona minisitra ingénieur zany gaga ary tena tohina mihitsy izy satria latsaka ny ranomasiny lehilahy lehibe manana maizy azy. Araka ny teniko teo niezaka hoe mba hanakaiky anareo mpiara-miasa amiko tsy afaka miteny aho hoe tafity zany nefa kosa mba samy teny ihany hoe be ny vita amin'izay fanatona ny mpitantana sy ny mpiara-miasa tantanan'izay. Tsy nanafina ny hafaliany ireo mpiasa ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra noho ny fahatsoram-pon'Andriamatoa minisitra.